manatitry ny araba ombam-pilaritso indray atsika rehetrarehetra izay mpanaraka asipijely ny fandarana marseille tao amin'ny televisiona malagasy isaky mialahady amin'ny mahazatra toy izao naraka vahiny rotsika atao anatin'ny fandarana ara marseille androany ny arahantsika voalohany atao anatin'ny tapany voalohany fandarana dia rzareo avy eo amin'ny tarika antson'ny kristy avy hatrany dia anaraka n'izay hira izay mialohan'ny resaresantsika amin'izy ireo tao ary. Zay ny irany antson'ny kristy na raha antsika voalohany teo mazava ho azy fa zareo zany ny vahintsika atao anatin'ny fandaharana ara marseille androany miarabanareo telo mianadahandray mivahiny atao amin'ny fandaharana dia famiarabanao koa zay atao amin'ny tarika antson'ny kristy zay nanasanay atao anatin'izao fandaharana zao misaotrapetsaka avy hatrany dia anontany anareo atony mahazatra hoe nanahoana ny fironana zany tarika antson'ny kristy zany efa elaela ihany nahafantarana anareo atao anatin'ny fiangaliana ny hira rahabila zanjara. Iny tompoko ny fironan'ny tarika antson'ny kristy dia ny tarika antson'ny kristy tany taona valo sy roa arivo no niforona zany tarika antson'ny kristy izany. Ohatrany ahoana moa zany ny tena gadokira voizinareo? Ny gadokira izay voizinay atao amin'ny tarika antson'ny kristy dia varieté izy io zany hoe mifangaro ataona hidirana amin'ny tompo daholo ny gadokira izay rehetra satria amin'ny tompo ireny rehetra ireny ka dia entinay hanomezana voninahitra tsy daholo teniko. Inona marina moa zany nahatonga ilay anarany tarika hoe ndao atao hoe antson'ny kristy? Tsara dia tsara tokoa ilay fanontaniana izay apetraka ao satria tsara fantatson'ny olona tokoa izany hoe inona tokoa nahatonga ny hoe antson'ny kristy na izay koa ary tateo aoriana mba nanontany teny fa ahoana tokoa moa nampatonga antsika ny safidy an'io anarana io satria anarana sarobidy ilay izy izany hoe kristy izany ka kristy rehefa miantson'ny olona ray izy efa niteny izy anohirako izy no andeha hiraka mpamamaly n'izay antso izay hoe ity aho irao dia amin'ny hevitra tsy takatro mihitsy no asehony toka na inona zany toerana misy anao na inona fahotana sy zavatra izay misy eo amin'ny fiainanao rehefa kristy no miantso dia amin'ny hevitra tsy apozintsika tsy fantatsika satria izy mihitsy nefa miteo fa ny fihevitra ozy izy tsy mba fihevitrareo mihitsy ka na izay ato anatin'ny tarika antson'ny kristy mba mametsa-panontaniana ihany tena ahoana tokoa moa no nahatonga antsika safidy ny tianarana ty hoe antson'ny kristy ka nahatonga ny antson'ny kristy tompo dia tena tompo mihitsy no safidy ny manokana.
famorona ny hira ao anatin'ny tarika Antson'i Kristy. Aurélie dia mamerina trano izay fiarabana efa nentina amin'ny anatenany teo izay ihany ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao. Ho an'ny tarika Antson'i Kristy dia nantenaina foana no mamorona ny feokira na ny tononkira izay irainay akafizintsika rehetra mpankafy ny tarika Antson'i Kristy ireny. Firy eo ny hiran'ny tarika amin'izao izay noforoniny nantenaina zay Luciana, dia raroto kely ihany koa manontany anareo hoe ny sasany ao anatin'ny tarika ve zany tsy mba manana eritreritra ary hamoron-kira Misaotra anareo mpijery aloha voalohany indrindra dia efa niravaina koa ny hira foronay zany efa tsy voatanisa intsony aloha efa tena maro be dia raha ny aminay manokana indray zany rehefa ohatra hoe mamoron-kira na tenaina dia mifanampinampy eo izay telo menata. Ya, fa firy nareo ao anatin'ny tarika raha tsy mapisy? Izay zany manana mpitendry dia manana bandia dia miampy ny telo menata dia misy technicien maromaro ihany zany. Ya, ny hira voalohany izay narahantsika teo na tena ina anisan'ny nanamarika ny tarika azonao tantaraina fohifohy ho an'ny mpijery ny fandaharana ara-maroseho hoe androany hoe ina tokoa ny antony namoronanao an'izay eny toko fantatry fa maro tokoa aloha ny lina dia lina ary ty afantatsa n'izany tantara izany hoe indrindra fa ilay hira mitondra zao teny hoe endrikendrika ve iny raha iny hira iny tokoa no lazainantsika dia manana ny tantara manokana mihitsy iny hira iny izay miseho tamin'ny fiainanay tato mitarika Antson'i Kristy mihitsy moa izany tantara izany. Nampatonga n'iny hira iny moa dia ny ray aman-dreninay mihitsy ray aman-dreniko sy Luciana izay anabariko eto amin'Ilaketo no miarany izany endrikendrika izany izy ka izany no nahatonga n'iny hira iny endrikendrika ve. Tany amin'ny taona fito sy roa arivo tany no misy n'izany tantara izany dia ambokely amin'ny Somasina moa izay tia atosy etya ny aran'izany misy izany zavatra izany ka ny ray aman-jeninay mihitsy izany no niaran'izany izay tamin'izany fotoana izany zareo moa no taona borika izay koa moa tamin'izany sahirana dia taona borika ireo ray aman-jeninay ka tao anatin'izany izy ny taona borika izany no miseho tsita ilay zaza izay teto toerana teto Somasina teto izany ka dia zareo mianakireo no niendrikenjehan'ireo fa naka an'ilay zaza ka avy hatrany moa dia noen'ny tompo ny hira satria ny tompo izay tokontsika sy arahantsika dia mahagaga tsara ka hira endrikendrika ve iny no noen'ny tompo ampahirezana amin'ny olona izay iaran'izany endrikendrika izany amin'izao fotoana izao ary olona maro no iaran'izany endrikendrika izany ka dia mampahiry anareo manjakariva ny tompo amin'ny alanan'izany hira izany mahireza daholo tompo. Izay ny amin'ny endrikendrika ve fa amin'ny hira hafa kosa indray ary aiza ho aiza ny aingam-panahy amin'ny famorona-kira raha ny tena marina moa ny mamoron-kira dia tsy ny tenako ny mpamoron-kira fa ilay namorona ilay nahary amin'izao tontolo izao tsy so ny tena mpamorona fa ny tenako dia mpanoratra fotsiny ihany ka rehefa izy no manome dia manoratra avy hatrany ny tena mpitoboko ka tsy so ny tena mpamorona reny tononkira rehetrarehetra izay mampahery atsika ireny. Ohatrohatriny ahoana indray raha ny fanatotosana ny famerenan-kira sy ny famerenan-kira mialohan'ny anaovana fampisehoana iray alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny azo ny famerenan-kira zany anay dia mamerikira foana izay isakasabotsy fa Aurélie moa zany le tsy afaka dia any aminazy any izy dia efa mamerimerina ihany dia rehefa tonga aty izay telo mianada dia miaraka mampiaraka eo miverina manao répétition. Dia manao ahoana mora ve manatotosan'izay Luciana sa?
ny fanompoana ny tompo aloha zany voalohany indrindra dia tsy mora fa mandalo fisetrana daholo mpanompon'andriamanitra ohatranay aloha zao zany a na dia misy ano sakasakana dia tsy ataonay arisy anay zany a satria ny anay asan'andriamanitra dia tsy atao ambany zavatra amin'ny zavatra rehetra fa tsy maintsy ny asan'andriamanitra no atao priorité amin'ny fiainana satria tokony lehibe indrindra. ary andao faraparanantsika ny fiarahana atao anatin'ny fandarana ara-marsio manahoana sy manahoana ny mety toy ny fandaram-potoana ny tarika antson'ny Kristy amin'ity volana novambra ity zao aloha izay tarika antson'ny Kristy dia misy maromaro tsy mandihy foana an'izay aloha ny atoato ny volana novambra fa ny azoko tenena magna dia amin'ny 19 novambra io lehibe io izay ao amin'ny FJK Ambohimangidy FJK Ambohimangidy izy io en live antson'ny Kristy en live zany no atao zany dia efa manentana anareo sy manambara anareo sahady any Ambohimangidy any fa ho avy any ny tarika antson'ny Kristy io. Ankoatr'izay manahoana ny fiara-miasa amin'ny mpanakanto ny artista hafa izay mpihira raha-pilazana tsara ihany koa sy ny mpikarakara vonona ve ny antson'ny Kristy raha ohatra ka hoe mba misy mpikarakara te handray anareo ahoana ny fitsipika ny amin'izay. Rehefa misy miantso anay hitoro ny filazantsara dia vonona izahay mamaly ny antso avy hatsany tsy maintsy misy moa ny fandaminana hifanarahana tsy maintsy fatarina tsara daholo ny fandehan'ny zavatsara rehetra satria fantatsika fa tsy mora ny manao ny asan'ny tompo ary indraindray no tsika manamaivana ny asan'ny tompo hoe asan'ny tompo hoe dia amavanitsika be fa tokony fatakitsika izay mpikarakara sy parvenay any fa misy fandamina ao anatin'ny tarika ao ka tsy maintsy misy foana nampiana ny fanarahana izay hitorinan'izany asan'Andriamanitra zany tsy maintsy mila mifampitsinjo eo zany tsika na ny paka na ny izay torin'ny filazantsara ihany koa ka atsoy afaka mifampiresaka tsika afaka mifandamitsika amin'izany asa fitorinan'ny filazantsara zany satria torin'ny filazantsara tsika fa tsy maintsy apitsika foana ny fandaminana izany. Firy moa izay ny raha-kira izay navoaka ny antson'ny Kristy? Ny raha-kira navoaka ny antson'ny Kristy hatreto dia 3 misy ny volume 1 izay mitondra ny teny hoe endrikendrika ve ny volume 2 Jesosiany ary ny volume 3 zava-poana ireo 3 ireo zany hatreto ny mbola album navoaka ny antson'ny Kristy fa naizana an'izany efa manomana ihany koa izay ny album faefatra izay efa ho avy tsy ho ela fa efa tena ho ananjy ny fanomanana tanteraka izany. Miara-mirary fahombiazana feno ny antson'ny Kristy mialohan'ny tena maranantsika ny fandaharana dia tsara raha mametraka hafatra kely sy teny famaranana ho an'ny mpijery sika. Voalohany indrindra dia tsy mitsahatra foana izay tarika antson'ny Kristy misaotra an'Andriamanitra satria aoko fantatsika fa ratsy izy manao ny trano miasa foana ny mpanao azy ratsy izy mihitsy no nanao an'izao fotoana androany izao dia tsy tanteraka mihitsy izao fotoana izao manarakarak'izay dia misaotra betsaka ny tompo izao toerana izao izay hitatsika
tsara mahafinaritra na ny sainay atao mitarikantso Kristy ary am'izao atao am'izao zaridaina mahafinaritra am'izao tena milamina tsara mampite hipetsaka eto foana nefa voafetsa ihany moa ny fotoana dia isaorana be diaibe tokony izao tekana izao i rasazy na madama Malalatina izay tokony izao toerana izao hoe misaotra betsaka tompoko makasitraka be diaibe dia tsy adino ihany koa isaorana atao mitarikantso Kristy be diaibe ny télévision malagasy izay namorona n'izao fandaharana izao tena tsara dia tsara tompoko dia mirahasoa ho anareo izay mitarikantso Kristy ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra zay misaotra betsaka mbola misaotra antsika amin'ny télévision malagasy na karakara fandaharana dia ny avatra ho anareo rehetra sady ny avasika 20 volana novambra fety daholo dia misaotra anareo telo mianadara ny vahiny tato anatin'ny fandaharana ara-marseo androany mbola maniry ny fiverenanareo indray indrindra moa amin'ny fanomanana ny 10 taona zany amin'ny taona ho avy io dia mino fa mbola hiverina atao anatin'ny fandaharana dia isaorana ihany tokoa madame Malalatina izay nampiatrano anay taty taosy androany tato anatin'ny fandaharana ara-marseo dia hiditra ao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana indraisika eny ary rehefa avy nandray any antsony Kristy tsika dia efa fantatra rehefa dia miditra atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana dia andraisantsika ny zareo amin'ny splendide beauté tsy an-tany mena indray ary ny tapany faharoa ny fandaharantsika androany ihany ka tanteraka ao anatin'izany hoe fikolokoloana ny volo sy ny tarehy tsika atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana Yasina Andriatso izay tompona andraikitra voalohany atao amin'ny splendide beauté no miaraka amintsika atao anatin'ny tapany faharoa ny fandaharana ara-marseo ny rapaniasy miarava ny Sylvia dia miarava antsika rehetra manaraka ny fandaharana amin'izao fotoana izao fanontaniana voalohany asina hoe inavy ireo dingana nandalovana sy tamin'ny taona firy oviana tokoa moa zany nijorono ny splendide beauté zany tamin'ny taona 2014 novembre ny splendide niorina le hoe le tantara nandalovana vao tena nitsangana le maha splendide be tena hoe be satria voalohany tsy dia tena tao an-tsaiko loatra le hoe handeha hanangana izany hoe splendide zany fa rehefa nialehibe dia mahita zavatra maro hoe mbola kely dia efa somary efa jejojejo mbola tena kely dia fa tsy tena fantatro zany hoe inona ny zavatra teraka le ajejoko tamin'ny mbola kely rehefa tao anaty zany hoe tia mikitikidika tarehy rehefa mandeha fotoana dia miasa tsy mifandray mihitsy tany amin'ny sehatra hoe fikarakarana volo sy tarehy aloha izaho fa tena hoe asa hafa mihitsy fa rehefa mandeha fotoana dia miroborobo be koa le sehatra le fikarakarana tarehy sy dika dia oza hoe andao foazina amin'izay tonga ny foazina zany hoe andao indray mba hianarana hoe ohatrany ahoana le fikarakarana dia rehefa mianatra dia misy fiofanana natao dia tao no nampitombo an'ilay izy dia natsangana amin'izay le hoe andao atao hoe splendide ny anarana na tonga le anarana hoe splendide fahatsika hoe entina teny ilazana zavatra tena tsara le splendide dia na ny ekipa ny splendide na ny fitaovana ampiasainy splendide ny zavatra eritreretiny avoaka dia tianay hoe zavatra tena tsara mba hahatonga an'le mpanjifa eto amin'ny splendide mba ho lasa splendide ihany koa mba ho afa-po dia napetraka hoe andao atao hoe splendide sady teny tokana mba hoe mivantana kokoa ny sofin'ny mpiano le izy mora tonona anisan'ny mampiavaka anareo Yasina ny randrana misy antony manokana ve hoe andaotsika
tia randrana ty tena sitsika lanjany kokoa ao anatin'ny tontolony izay hoe fikolokoloana ny volo izay ohatra. Tena mampiavaka azy splendide tokoa ny randrana natao hoe satria matetika saika efa fahita andavanandro le hoe tonga amin'ny salon ray dia tsotra volo tsara be le izy fa niezaka indray zay mikaroka zay re mahazo splendide mikaroka hoe inona ny zavatra tsara afaka fironina dia avoaka mba ho azon'le olona hoentina zany tsy amin'ny fotoana hoe événement spécial ihany fa hoe afaka hoentina andavanandro dia mezana eny avoaka indray le hoe randrana izay randrana fatatsika tsara hoe miady ary nampiavaka ny malagasy foana hatramin'izay dia mezana hoe andao nandray mamorona. Voalohany ny chignon ihany koa azo ampiana tovanana randrana mety tsara mihitsy ary izay ary ny tena hoe azo lazaina hoe anisan'ny tendance amin'izao fotoana dia ny volofohy manao manandreny amin'izay be dia be mihitsy ny olona amin'izao saika folovolo dia te misy zavatra tiana avoaka mety hoe zavatra ho ale azo atao tsara izany ka mety. Efa hitantsika amin'ny sary reny tokoa moa iasana ny karazana randrana aloha santionana izay navokarinareo izaho koa mbola izaho efa ny randrana tato dia fanendroana aloha izany tsy ny randrana Sylvia. Misy fotoana efa tany Mandrimena nisy ny splendide misy anto manokana avy eo hoe naninona nanantony etỳ tamin'ny izay mihitsy ny tena mahalalan'olona ny splendide tena Mandrimena dia rehefa mandeha ohatra matetika miresaka amina client misy fotoana zany misy client tena miantso dia mangataka foana hoe efa mihinana tsy asiana tia maka centre ville dia nanome toko mihitsy raha tamin'izay hoe mbola isy fotoana tsy maintsy anangana ny centre ville dia amin'izao fotoana izao ohatrany hoe fanomezana zany fahafahampoa ny mpanjifa moa aty amin'ny ville centre tokoa dia afaka hoe tsy olana zany avy any amin'ny province no mivantana dia afaka nanantona ny splendide foana. Azo eritreretina ve iasana hoe misy fampifanana momba ny randrana ataon'ny splendide amin'ireny ny splendide foana voatratrana izay tena hoe apetraka foana hoe mila fivoarana indrindra misehatra ny volo dia minona raha sitrapon'Andriamanitra dia izy fampifanana marina tsy randrana fotsiny fa misy zavatra mety hoe hafa dia azo atao manatanteraka ny izy dia mino fa mbola izy efa hoampatanasika efa madiva ifanampanana sady ny fiarahantsika manahoana ny splendide ny ekipan'ny splendide raha ohatra indray araka hoe misy ohatra hoe mpanambady ny tokantrano any te hiara iasa aminareo te mba hokolokoloana ny splendide manahoana ny fiara-miasany mino fa maro panjika splendide hoe natao tany an-trano izay foana moa zany no anisany ihany koa hoe mampiavaka ny splendide ny mety mpanjifa no tena tanteranay fa tsy hoe mety ampiasa tsirairay na dia eo ary ny hoe miasa dia ilaina foana hoe inona zavatra tena andrasa ny mpanjifa azony atao mandeha an-trano dia na eo ihany koa mba tsindriko eto koa eo amin'ilay ora mampiavaka ny splendide mandray amin'ny fotoana rehetra ninona olona omeny na andro fety na tsy fiasana dia azony atao indray any amin'ny olona zany tsindriko tsara na amin'izao efa flexible be ny firavana piasa dia reny ary ny tena cibleny splendide dia afaka miantso amin'ny foanareo
fotoana rehetra andeha misy ekipa voninahitra tena le telo farantsy fanotana miasina milohany tena ifadanan'nyfandarantsika misokatra ho an'ny rehetra ny splendide dia misokatra io koa hoe fiara-miasa ho an'izay olona rehetra te hiara-iasa aminay dia afaka manantona ilay fa izay tena vonona hiara-iasa amin'ny olona rehetra misotra betsaka isonany ihany vahiny teto amin'ny fandaharana ramarosoa dia maniry ihany koa zay raha maniry mba irobobony zany splendide beauté zany misotra betsaka ny Sylviale misotra tsika rehetra ny anaraka ny fandaharana du voyage qu'à gagner. Tiens bon, continuer, avance. Accroche-toi à tes rêves, à tes espérances. Persévérance, force et résistance sont les ingrédients pour tenir la distance. Ne te laisse pas décourager. Laisse parler les mauvaises langues et les enrager. Si la peine te touche alors laisse la voix te soulager. Laisse-la te guider, te diriger. Yeah, yeah.